ireo vaovao tapatapaka kosa indray no arantsika manaraka izay ahitantsika hatrany ireo vaovao ny tranga mpiaramonina. Antsirabe raha mbola mpakafy ny fahitalavitra matv dia tsy nisy tsy nalala ny chef Marius miditra hôpitaly tany Antsirabe nefa izy ny herinandro lasa teo indy satria saika tapaka lalandra hoy ny mpiara-miasa aminy no nirerahana betsaka loatra maly dia efa ny tsara ny fahasalamany saingo alefa hiakatra tia andrenivohitra ihany ho tsaboina ho ihany ny vavao manana talenta amin'ny fandrahoana sakafo i chef Marius ary izay ny mahachef azy manao izay tiany amin'ny sakafo. Antsirabe mbola avy any Antsirabe ihany saingy mampalahelo be indray jiolahy manodidina ny folo no nanafika teo fitobina ny masera lasalety ny zoma alina ifony sabotsy lasa teo vokany vola 3 tapitrisa ariary voaroba masera iray vehivavy alemana platsaka tsitrapo sy religious gas misa 3 hafa voaolana avokoa ny 4 tamin'ireo jiolahy no voalaza fa nanolana fotsiny natonavany tao hoy ny zandary ny hafa kosa dia nanorina netana ny sabotsy ihany dia indina tany toerana ny lehibe ny Serge Ananamanga ny général Koutman Florence nijery ny fanadiadiny olona 5 no voasambotra ankehitriny tamin'ireo olon-dratsy niaraka ny salany polisy ny zandary tamin'ity raharaha ity. Ny paritaka be tamin'ny tambazotra Facebook androany ny zava-nitranga tao amin'ny sekoly tsy miankina iray teto Andrenivohitra raha nihita tamin'ny oronan-tsary dia mpampianatra iray no mitefaka mpianatra tsy indray fa maromaro miampy ny vavabe sy ny fampandroana mpianatra iray kilasy toina tanteraka ireo mpikirakira ny ity tambazotra mpifandraisana ity manoloana izao tranga izao voatery nivoaka tamin'ny fangina moa ny tompony andraikitra ny sekoly izay nilaza fa ifampiresaka amin'ireo ray aman-dreniny mpianatra tetsan-dany izany dia ifanilaza ny ministra ny fanabeazam-pirenena fa tsy azo andeferana ny herisetra mpiarina any an-tsekoly ary tsy maintsy isy ny fipetra ho raisiny.